tokony ampirisiana ny mpitondra rehetra amin'ny asa fanasoavana ny vahoaka tahaka izao ary azo alain-tahaka tsara satria miara-miasa mpiara-miombinantoka ny fanjakana ary ny vahoaka nanganana fototra-avitrasa maharitra. Ny mampiavaka ity famatsiam-bola avy amin'ny AFTT ny filohan'ny Tedezamity dia ny mahafanomezana madiodio azy tsy babitrosa araka izany ny taranaka faramandimby. Misy ny mametra-panontaniana hoe efa fampielezan-kevitra ve izao na mal ny filorajoelina. Ny administration rehefa ohatra ho avy ny fampielezan-kevitra tsy afaka ataon'ny mpitondra ny manery ny fitantanana sy ny rafim-panjakana hanoana olona anankiray. Izay ilay hoe neutralité. Fanaovana asa sy ny fanasoavana amin'ny vahoaka ataoko fa zavatra tsy resaka tokony apetraka mihitsy izany. Nareo ary zao tokony hijery hoe misy mpikambana ny CT, misy mpikambana ny CST, misy mpikambana misy vice-président, misy inona ny ataony regny tao anatin'ny fotoanany tantanana. Na zao na amin'ny ankehitriny na amin'ny avy na nasosi ny asa marina ho an'ny vahoaka ve izy. Za dia afaka mijoro ary afaka milaza fa ny fototra-avitrasana atao dia anasoavana ny vahoaka ary tsy ho afenina mihitsy zany fa vao mainka ary tena ampiseho ary ampahafantarana ny vahoaka hoe io ny fototra-avitrasa ho an'ny taranaka faramandimby ho an'ny vahoaka malagasy. Anatin'ny fotoan-tsarotra ho izy no avitana ireo fototra-avitrasa maro ireo toy ny kianjan'ny baolina lavalava, ny kianjana Tsonjombe, ny hôpitaly Manarapenitra sy ny sisa. Tsy fifaninanana nefa fa fanasoavam-bahoaka. Farany noresahana ihany koa ny fiaraha-mitantana sy ny fanomanana ny fifidianana. Tsika dia nanao ny feu de route mba ahafahana makany ny roso amin'ny fifidianana. Ny feu de route dia ny zavatra jerevy tsara raha jerevantsika ny tantara. Dia tamin'ny netombohan'ny crise 2010 dia hoe mila fiaraha-mitantana irahan'ny velona rehetra ahafahana manatotosa sy miroso makany amin'ny fifidianana. Izay ny zavatra misy amin'izao tsika amin'ny teny izao fa miara-mitantana daholo eny rehetra. Ary efa misy ny hoe mifangarahara amin'ny fitantanana ny fifidianana efa napetraka ny senita ataony bulletin unique mangarahara mihoatra an'izany ngamba ny tsy hitako hoe inona indray ny zavatra mangarahara mihoatra an'izay ka ny feu de route no accord politique voalohany aloha. Ny feu de route dia efa lasa lalàna ka zay ny zavatra accord politique voalohany indrindra. Ny ankoatran'izay afaka mivory izay te hivory any, afaka mamehy sosokevitra izay te amin'ny sosokevitra satria firenena no tantanana ary vahoaka malagasy no tsonjofo.